Miarabantsika rehetra manaraka ny televiziona malagasy indray ato anatin'ity fandaharana makasika ny vaovao ho an'ny mety toetry ny andro ity indray indrindra moa fa ho an'ny makasika ny rivodoza izany. Ao anatin'izany ary dia tahantsika amin'ny sariny zanabolana ny sariny rivodoza Batsiray tamin'ny 4 ora tolakandro teo. Ny foibe na hoe ny ivony moa tamin'izany dia tany amin'ny 300 kilometatra atsinanana somary atsimo atsinanan'ny Vatomandry no misy azy. Raha ny rivotra miaraka amin'ity rivodoza ity dia niakatra kely izy raha tamin'izay 4 ora tolakandro izay 520 kilometatra isan'ora. Ny tafiotra kosa dia tafakatra hatramin'ny 600 kilometatra isan'ora. Raha makasika ny fikisany moa dia tsy miova ny tombana fa dia mianandrevana hatrany ary mahavaka 120 kilometatra isan'ora. Tombatombanana iditra tanety eo anelanelan'ny Manoro sy Mananjary moa i Batsiray ho an'ny Rapitso Asabotsy manodidina ny amin'ny 120 ora ka hatramin'ny 5 ora ariva. Raha ny tombatombana hatrany ihany koa dia mahery vaika ity rivodoza ity amin'izay fotoana idiran'ny antanety izay ka hatratra hatramin'ny 590 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka amakivaky ny voatany izy aorian'izay ary ivoaka any amin'iny tapan'ny atsimon'ny Morombe iny ho an'ny Alahady. Misy araka izany ny filazana makasika ny rivodoza loza mitatao na hoe lokomena ho an'ny faritra atsinanana Vadovavy, Fitovinany, Atsimo atsinanana, Mangoro, Analamanga, ny distriktany Vavantenina, Ambatondrazaka, Rivonimamo, Ambatolampy, Antanifotsy, Atsirabe voalohany sy faharoa, Fandrina, Ambositra, Manandrina, Ambomasoa, Lalangina, Vohibato, Isandra, Fianarantsoa voalohany, Ivohibe, Iakora ary mahazo an'ny loko filazana makasika ny loza manambana indray na hoe loko mavo ny faritra Bongolafa, Menabe, Atsimandrefana, Anosy, Androy. Ao anatin'ny loko mavo ihany koa ny distriktan'ny Sainte-Marie, Sonieranivongo, Fenerive-Est, Amparafaravola, Antsavola ary Miarinarivo, Soavinandrina, Faratsio, Betafo, Mandoto, Ambatofinandrana, Ikalamavony ary Iosy. Ny filazana amin'ny loko maitso kosa raha na hoe ny loza fanairana ho an'ny rivodoza dia ny distriktan'ny Antala, Maroantsetra, Mananaravaratra, Mandritsara, Andilamena ary Tsaratanàna sy Maeva Tanàna. Ho an'ny ity rivodoza Batsiray ity moa dia mbola mitondra alin-drano mahery na hoe mitarika ny ranomasina Anonja na hery kokoa ho an'ny morotsiraka atsinanana manontolo iny eny fa hatrany amin'ny morotsiraka avaratra atsinanana Nosy ary izany tsy azo atao araka izany ny miandrika na ho any amin'ireny faritra somary lavitra ny idiran'ny ivony ireny ho an'ny anio ka hatramin'ny Alahady mitatra ty andrefana moa izay tsy azo atao koa ny miandrika ty andrefana ho an'izay tontolo andro ndrapitsika hatramin'ny Alahady izay indrindra moa fa ny hoe ampiasan'ny ranomasina. Ho an'ny toetry ny androntsika ary raha atao zany ny toetry ny andro amin'ny atsipiriany dia misy ny orana miatoato na hoe ny orana malefaka amin'ny faritra maro manderana ny Nosy tafiditra ao anatin'izany ny atsinanana manontolo sy ny voatany dia misy zany ny orana miatoato obetsaka kokoa izay roatsakorana izay aty amin'iny faritra Vadovavy sy Fitovinany iny miditra aty amin'ny faritra Otomatsiatra, ny ilany atsinanan'ny Otomatsiatra sy ilany atsinanan'ny Orombe aty. Any amin'iny manodidina Nosy be iny moa misy tandrifin-drahona kely fa aty amin'ny ilany atsindrefana kosa dia somary mbola maimaina aloha amin'ny ankapobeny ny vaomaraina. Ny tolakandro dia mitatra tsikelikely aty amin'ny ilany andrefana izay orana izay ka dia azorana avokoa amin'ny ankapobeny ny faritra saika manerana Nosy mihitsy raha toka ny morotsiraky melaka sisa Nosy somary mandrahondrahona. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia midina zany ny maripana indrindra moa fa ny maripana ambony indrindra ho an'ny saika faritra manerana ny Nosy rehetrarehetra tafidina tamin'ny 20 ka hatramin'ny 30 ny aty avoatany raha toka 5 ka hatramin'ny 4 ny morotsiraka atsinanana aty andrefana kosa dia mbola mahatratra 30 aty amin'iny Morondava sy Toliara iny toraka izany ihany koa aty amin'ny faritra Beny sy ny faritra Sofia 30 degré Celsius. Ho an'ny Alahady ary dia mbola saika mitoetra hatrany aloha ny orana ho an'ny faritra ny orana miatoato amin'ny faritra maro manerana ny Nosy saika ho maina kosa ny ampateliny avaratra ny Nosy amin'ny ankapobeny ankoatrany amin'iny manodidina ny tendrony avaratra iny izay mbola misy tandrifin-drahona kely somary maina ihany koa aty amin'iny faritra ny Lalanjyrofo iny.
Ny maripana ho an'ny alahady dia manodidina ny 1 ka hatramin'ny 4 ny faritra afovoantany. Ahitana fiakaran-kely ny aty Morontsiraka Atsinanana 9 ka hatramin'ny 7 nidina hatramin'ny 7 ka hatramin'ny 9 kosa ny Morontsiraka Andriafanosy. Ny 13 ambony indrindra zany dia aty Aboeny sy aty amin'ny faritra Sofia. Amaranana tetry ny andro ho an'ny alatsinainy ary dia aty andrefana ny orana amin'ny ankapobeny zany hoe aty amin'ny faritra Melaky Menabe aty mandrefana ka aty amin'ny andro ety zany dia atanan'izay orana izay sitran'izay rivodoza izay ihany mbola misy ny tandrivon-drahona mety arahankotroka amin'iny manodidina ny tendrony avaratra iny zany hoe tapany avaratra Sofia, Sava ary ny faritra Dianarany Voatany sy ny Atsinanana kosa dia andraondraona amin'ny ankapobeny izay toetry ny andro izay. Ny maripana moa dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 19 ny aty amin'ny faritra afovoantany, raha toa ka 20 ka hatramin'ny 20 ny Morontsiraka Atsinanan'ny Nosy ary aty andrefana dia 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius. 7 moa ny ambony indrindra dia any amin'ny faritra Sofia indray no ahitana izay. Ho an'ny falitondrivotra kosa dia nijanona antony indray amin'ny ankapobeny tany falitondrivotra teto Antananarivo renivohitra tamin'ny herinandro ity. Saika manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehefa voaray noho ny rivotra misy eto amin'ny tany toerana moa dia vinavinaina hidina ho ambany izay tany falitondrivotra izay ato anatin'ny 3 andro ho avy. Makasitraka anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany manasanao hatrany nanaraka ny vaovao avy aty amin'ny Meteo Madagasikara. Veloma tompoko.